Ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany ilevy tahakalao. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Amen. Vavakisika. Andriamanitra eno amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. No mampianatra anay manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Tsy azonay olombelona atao ny sanatria hanome tsiny anao Andriamanitra. Andriamanitra mantsy anao fa tsy olo. Inona dia tsy mifanaraka amin'izay fanirianay azy ny zavatra mitranga. Anatin'izany indrindra no isaoranay ianao nampindrana ny toky nandritra ny 8 taona. Saotranao izay ny amin'ny ere-pahasoavana maro samihafa izay natobaka ao tamin'ny alalany. Ny ainan'ny vadiny, ny sitrahan'ny zanany, ny ainan'ny fianakaviana, ny ainan'ny mpiara-monina, ny ainan'ny fiangonana, ny ainan'ny komunina talatan'ny volon'ondry, eny ny ainan'ny firenena izany fahasoavana tamin'ny alalany izany. Tsy miafina aminao anefa Andriamanitra. Ny fahabangana lehibe noho izao fahalasana izao. Azany no hitotohany aminao Andriamanitra ilay manan-karem-pahasoavana. Mangataka aminao izany. Hameno izany fahabangana izany. Ho an'ny vady aman-janany, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny fiangonana, ho an'ny komunina talatan'ny volon'ondry, ho an'ny atokotimo ihany. Mangataka aminao izahay izao ora sy fotoana izao izay anatrehanay ity nofo mangatsika ity. Mba omenay tsirairay avy tokoa Andriamanitra ny fon'io. Hahaizanay manisa ny andronay fa samy tena olo-kandalo tokoa izahay eto amin'ity izao fotoana izao ity. Mangataka aminao izahay hiara-dalana anay amin'ny hazakazaka mbola ho hatrehana. Mangataka aminao ihany koa izahay ampio amin'ny alalan'ny fanahy masina mba tsy ho variana fotsiny ihany amin'ny fiainana an-tany izay feno faharatsiana ary afara amin'ny fahafatesana. Omeo anay ny fohendry, hikatsahanay ny lavitra sy ny tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay ao aminao amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Mangataka aminao izahay na eo aza ny alahelo sy ny fahoriana mba hanapaka ao am-ponay ny fiadananao. Petraka ny tananao fandaharam-potoana rehetra sy ny alidy farany izay tanterahana amin'izao nofo mangatsika izao. Apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay tsirairay avy. Ianao izay hany maharanay amin'ny ratsy, amin'ny loza, amin'ny farafelesana. Dia angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty sy fiainana. Amen. Izay manana fotoana vitsy olona tsy mitsofotoka raha le matobe ny tanàna ary tsy mifokasika dia fampiresaka mahakasika ny programa ho avy izay manambokatsiraikitra moa izahay manambokatsira saminay dia nahataitra ny maraina teo ny antso ny vaziny hoe marary le matobe ny tanàna ka andefasana ambulansy dia aiza ny ambulansy dia efa ao polyclinique ao polyclinique ny ambulansy tonga ny tena tatia Zera dia teny an-dalana efa nanary aina dia matobe ny tanàna ary tonga taty amin'ny Zera tsy namana intsony le matobe ny tanàna dia izy raha antsika malala zao efa moky izy adiny lefatra eo zany zay midosony fahafatesana izy tsy misy fialanenina akory natao vitanay taminy fa dia tena fijeriko amin'ny fihevitra ny koa dia tady ny tena marina izahay fikambanana ny tanàna amin'ny anaran'ny tokotoko Madagasikara dia tonga andala ihany angamba enaniviny fampandavana ny antony ny ahy-atsy havanana ary faharoa ilazako an'izany dia tsy mora raha olona hoe tsy marary tsy mahakoditra
tonga dia maty zay olona zay salama vatana salama saina ary matanjaka tsara sy mavitrika dia mampieriserisa ihany zany zavatra zany ka anaovana antrano amin'izay misy andriamanitra zao mijery mindina tsy mijery miakatra dia ankinitsika fandarana zavatra fahalasana ny namana izay zandry ayako tanàna rayaty Madagasikara dia mety zay mivady zay tanàna commune ambanivohitra tonga atonga ny fianakaviana dia ohatra mitokla ny tanàna toky ale fianakaviana rehetra ny vady aman-janaka ary ihany koa dia miara olo tanteraka amin'ny vahoaka ny talata amin'ny volon'ondry izay eto amin'ny commune ambanivohitra Ambohidabeto asiana vahoaka rehetra izay tsakanavaka taontsakazao. Tampoka loatra ny fahalasana ny Eratoky androany maraina, tena tsy re hoe narary, tsy nire hoe nisy aretina mitaiza dia androany maraina tena hoe lasa nandao ka etona aloha amin'izao fahorian'izao dia amin'ny mahabeny tanàna commune Lasora sy amenaran'ny vahoakana Lasora no entina mitondra ny fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Eratoky sy ho an'ny mponina ao amin'ny commune talatan'ny volon'ondry dia maniry ihany koa raha maniry satria tsy eken'ny saina ny fahalasany hoe mba ho hita ny fahamarinana ao anatin'izao nafaty amin'ny Eratoky izao izay anisan'ny zandry ary anisan'ny mpiara-miasa ihany koa anisan'ny mpiara-mitolona ao anatin'ny tokotiko Madagasikara. Teragi centrum
Atsika raitsetu